Fiadanana ao aminao sy ny ankonanao, fiadanana ao an-dapanao. Amin'ny fifaliana lehibe indray no amangiko ny tokantrano misy anao amin'ity androanio ity dia tsinoniko manokana hanenika ny vidin'ny tokantranonao ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany. Ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indray tsika dia famelohan'ny zavatra rehetra dia tsara foana dia ametraka an'izany fotoana izany eo ampelantanan'i Jesosy. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra sy any an-danitra, mbola velom-pisaorana anao izay fa mbola nomenao tompo nandrim-pahavelomana ka tratr'izao andronio izao. Sotranao fa ny fahasoavanao fa mindraponao ny tsy nahalany rehetra anay. Tompo malalo, raha misy zavatra mety tsy araka ny sitraponao nataonay ka tsy ny fanaraka. Raha misy sitraponao, indrindra fa ny tenako izay hitondra ny anjara fampahirizana amin'ity androany ity tianao hanindry ny lelako, tsy hanambara fa tsy ny sitraponao. Dia meteza ianao fa namasina ny olo-tsaina, hanokatra ny matso-panahiko, hanazava ny saiko, ahafahako matakatra an'izay tianao ambara amin'ny indray. Dia izahay tompo manela-tsofina indray hihainy hafatra avy aminao, dia mitenena tahaka ny fombanao, fa voninkiana anao izay dia manatrehifena anao Jesosy. Aroka tena hoe tsisy feo hoeninay afa-tsy ny feonao irery ihany, dia voninkiana anao izay tompo malala, miasa feno anao. Jera sy Lazara voninahitra teo anao irery ihany, lefatra amin'ny taloha indrindra, saketriny ary mandrakizay. Halleluja, amen. Ia, ten'Andriamanitra anankiray somary lavalava fa mangataka faharetana amintsika amin'izany eo ampamakiana izany ten'Andriamanitra izany. Aloha hevitra izay iobanjiantsika moa amin'ity androanio ity dia izao hoe tapahany io ny hevitrao, tapahany io ny hevitrao. Dia tsika maka ten'Andriamanitra anankiray, ten'Andriamanitra izay voarakitra amin'ny Luka tiko 5 dia raisitsika amin'ny 1 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao ny anaran'ny tompo. Ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny fariny Genezareta Jesosy, ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisy ny farizy, fa ny mpanarado efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nisahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, tompoko, na handritry ny alina nefa nikelezanay aina nefa tsy nahazonay na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisy nitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saika nilentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petra izany dia niankohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, tompoko, miala amiko fa olombeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habean'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao, dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ray amasino, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ravana ny fampahirizantsika. Hoy aho hoe ny loha-hevitra izay rahantsika mibanjina dia izao hoe tapahany io ny hevitrao, tapahany io ny hevitrao. Misy fomba fitenenana miteny hoe ny tena fiovana dia fanapa-kevitra. Izany hoe raha misy olona anankiray tena tapa-kevitra tena hoe te hiova dia mila manapa-kevitra izy. Raha ohatra raisitsika ohatra hoe olona mpisotro toaka be, te hiala amin'ny toaka dia fanapa-kevitra no ilainy fa tsy encouragement. Mety hoe misy olona miteny hoe miala fa izy tompony mihitsy no mila manapa-kevitra hiala amin'ny toaka.
Dia ny fiovana zany egalina fanapahakevitra. Dia izay no mahatonga antsika nametraka leloha hevitra hoe tapao an'io ny hevitra ao. Izany hoe mila miova zany ianao fa mila manapa-kevitra. Misy hira katolika izay miteny hoe mahaiza misaotra sy mankasitraka ny tompo nahazo ny fidy anao. Tena marina tokoa izany. Tokony hisaotra sy hankasitraka zaza ianao raha ny vidin'ny tompo. Satria ny tenin'ny tompo mihitsy efa milaza hoe tsy ianareo no nifidy ahy. Matoa zany ny tompo nifidy antsika. Dia voalohany indrindra fantatr'Andriamanitra fa manana kapasite tsika atanteraka izay mission tiany anaovana antsika. Niditra teto Antsambokelin'ny Petera izy teto, Simona Petera. Niteny izy hoe zao izy ny hazan-drano. Zao zany tiako hitarihana azy antsika voalohany indrindra zany Jesosy rehefa manatona olona anankiray miantso olona anankiray dia fantatsy Jesosy fa anay ino ileny. Ary na izy raha niteny hoe tsisy very ozy izy ray izay nomenao afa-tsy le ray dia zanaky ny fahaverezana dia Jesosy Jodasy zany. Satria Jodasy no nanaiky ho zanaky ny fahaverezana tsy nibebaka fa namono tena dia very. Fa ndraiky ambin'ny folo lahy kosa dia nijanona teo dia hitantsika moa fa i Paoly no ohatrany hoe solona Jodasy nameno azy na tonga azy ho mijanona 12. Dia lasa 12 ihany zany ny apôstôly. Na dia hoe namono tena azy Jodasy. Dia teto Jesosy niakatra tao Antsambokelin'ny Petera izy zany hoe miditra eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Dia rehefa miakatra eo amin'ny fiainantsika Jesosy dia manome baiko antsika izy. Mijery amin'ny finoantsika aloha izy voalohany indrindra. Hoe manao ahoana ny finoana. Tonga eo amintsika Jesosy miteny zavatra anankiray izy hitsapany hoe mankatory ianao sa tsy mankatory. Satria ny finoana miainga any amin'ny fankatoavana foana. Tsy misy olona hoe mino nefa tsy mankatory zany. Fa tena hoe tsara kokoa raha ny hoe mino mihitsy aloha zay vao mahita. Izay zany mankatolo ianao zay vao mino. Fa rehefa tsy ankatoavinao zavatra anankiray sarotra aminao ny hino azy. Dia teto zany Jesosy niditra teo amin'ny sambokelin'ny Simona dia niteny izy hoe alatrao izy ny mandroso izy ho amin'ny lalina dia alatrao ny arato zao nazan-drano. Dia namaly moa i Simona hoe fa nandritry ny alina anie zay teo fa tsy nahazo nainana inona kanefa noho ny amin'ny teninao dia ho alatsako. Izay ilay fankatoavana izay. Mbola tsy nahita hazan-drano izy teto fa nankatoa. Dia efa nankatoa izy dia inaninona nisy fahagagana izy eo. Feno hazan-drano. Tena fendrina nitritratra amin'ny arato dia nakisaka ny sambokely hafa dia feno. Dia rehefa feno indray nefa ny hazan-drano dia teo indray teny zavatra hitantsika dia izao hoe nisy fahagagana zany telo voalohany indrindra satria teo tsisy trondro dia lasa feno trondro indray. Nisy fahagagana zany tena nataon'i Jesosy. Dia rehefa nahita an'izay fahagagana izay i Simona dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe mialahy amiko izy fa mialahy amiko izy fa olomeloka. Hitantsika zany Andriamanitra zany rehefa miditra eo amin'ny fiainantsika dia voalohany indrindra aloha izy manantena fankatoavana. Manantena fankatoavana izy zany. Hoe manaiky sika hampandroso azy. Nanaiky Simona hampandroso an'i Jesosy teo amin'ny sambokeliny. Nanaiky Simona handatsaka ny arato indray azahoana hazan-drano. Dia rehefa nahazo an'izay hazan-drano izay izy tena nino teny izy hoe mialahy amiko anao fa olomeloka. Nieky ny fahotana izy. Ny olona anankiray zany rehefa manaiky anjakan'i Jesosy ny fiainana, manaiky andrain'i Jesosy dia miaiky ny fahotany aloha. Izay ny dingana voalohany. Miaiky ny fahotany amin'izay zany izy hoe meloka Jesosy tsy mendrika anao. Nefa fantatsika tsara fa Jesosy tsy tonga hiantso ny masina fa mpanota mba hibebaka. Dia niteny Jesosy hoe aza matahotra ozy izy fa manomboka izao ozy izy ianao dia ho ataoko mpanarato olona. Izay ilay niteneniko atsiny am-boalohany Jesosy zany raha nahita ny Simona Petera izy zany mpanarato zany olona manana fahafoizan-teny zany fo maraina be na hoe miaro toro be. Lefa matory iny ny trondro zay vao manarato. Mila hery sy tanjaka, mila faharetana. Tena hoe zany ny asana mpandrono zany. Dia hitan'i Jesosy fa raha zany fikelezanainany sy ezaka sy zoto hoentin'ny Simona mandrono trondro izay no entiny mandrono olona dia tena azo olona be da be izy.
Hitanao ny olona zany no mijery anao ianao tsisy fotony, tsisy ilaivana azy, fa Andriamanitra rehefa mijery anao dia mahita ny qualité sy ny capacité anao. Ny olona mety mijery anao dia inona koa ny aniny, iny ve havitan'izao? Nefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny adalan'izao tontolo izao no vidian'Andriamanitra hampamenatra ny endrika malemby. Eny amin'izao tontolo izao no vidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery, matanjaka. Andriamanitra zany rehefa mijery anao izy dia tsy mijery anao izy amainao anao, tsy mijery anao izy hoe malazolazo ianao. Fantatsika tsara angamba niky, misy an'ilay niky any mpanompon'Andriamanitra tsisy tanana tsisy tongotra, efa impitsaka namono tena, nefa amin'izao tena fitaovana iray eo am-pilatanan'Andriamanitra hitoriana ny filazantsara, hitsorona ny fahavolombelona, hanambarana ny ampisy ny fitiavan'Andriamanitra. Ny olona mijery anao hoe tsisy tongotra sy tanana, fa Andriamanitra mijery anao vava hiderana ny filazantsara. Ny olona mety mijery anao hoe inona koa ny ianao labado, nefa Andriamanitra mahita hoe intercesseuse ianao, intercesseur, izany hoe natsoina ianao hivavaka ho an'ny hafa, natsoina ianao hiasa ho an'Andriamanitra eo amin'ny sehatry mivavaka. Ianao mety hoe mivalana be ny hira tsisy nataonao, nefa natsoin'Andriamanitra ianao hitondra fampianarana, natsoin'Andriamanitra ianao ho tanana, ho tongotra, ho vava, ho maso. Andriamanitra rery ihany mahalala an'izany. Ary Jesosy raha voanihitra tao an-tsambokely dia tsy tahotra an'i Jesosy mihitsy ny hoe ody maina, fa tsy maintsy nahazo mpianatra izy. Fa zavatra anankiray tena mahagaga ary mahatalanjona ary mila ampisaina asa ianao ihany koa dia eo amin'ilay andininy fa 21 farany hoe ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ahoana koa izany? Ny alina tontolo izy ny asa tsy nahazo azo andramo. Tonga Jesosy teny alatsao ny aretinao, ny aratonao, toy izy hoe nohony aminao dia arotsako ny arato, feno ny tsondro. Ny zavatra tokony nataony Simona zao raha businessman izy teto, tongava foana ianao Jesosy isan'andro, tongava foana ianao mba atao tsambokeliko dia andeha foana androny sitrany mba mahazo mirakla foana isan'andro isan'andro. Foziny ten'Andriamanitra hoe ahoana? Nahantsony teo sisiny ny sambokelo izy navelany teo ny zavatra rehetrarehetra, lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Nefa ny keliana nandritry ny firy andro tsy nahita hazan-drano, noho nibetsaka hazan-drano ireto hoe navela teo sisiny, lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Inona ny tiany ny tenin'Andriamanitra? Atongavana amin'izany. Rehefa nandray décision ianao hibebaka hiala amin'ny fahotanao hanaradian'i Jesosy, tsisy ninona important aminao intsony, na ny vola, na ny harena, na ny bika aman'endrika, na ny fahaizana, ny tsy fantatro, tsisy dikany aminao intsony. Ary Paoly dia efa niteny nataoko ohatry ny taimboraka ireny ozy izy, tsisy dikany intsony ireny. Manoloana an'i Jesosy Kristy nafoko ny zavatra rehetrarehetra, fa Jesosy ny fiainako, tsy iza intsony ny velona, Kristy ny velona ato anatiko. Hitantsika amin'izany hoe rehefa manana an'i Jesosy tsika ry havana dia tsisy dikany intsony ny zavatra rehetrarehetra manodidina antsika. Ninona toerana misy antsika, fa ny tena lohalaharana amintsika dia ny manaradia an'i Jesosy. Dia azagaga ianao raha mahita olona hoe mahafoy ny arenany noho ny amin'i Jesosy, mahafoy an'izao noho ny amin'i Jesosy. Niala tamin'ny zavatra ohatr'izao lasa nitory filazantsara, nandefa ny zavatra ohatr'izao ho fitoriana amin'ny filazantsara. Rehefa mifanena amin'i Jesosy io ianao dia tsy nitsinona intsony ny zavatra rehetrarehetra fa secondaire daholo, fa ny essentiel aminao izaho manana an'i Jesosy, anaraka an'i Jesosy aho. Dia izay no nahatonga antsika niditra tamin'ilay lohahevitra teny amin'ny voalohany, tapaho an'io ny hevitrao, tadidio avana fa Andriamanitra mahalala fomba manaja ny hevitro sy ny hevitrao, ny safidiko sy ny safidinao, indro amin'ny joro eo ambaravarana ka mandrondrona. Raha misy mihaino feoko mampandroso aho dia hiditra ao aminy, hiara sakafo aminy, ary izy ho amiko. Malala fomba io Andriamanitra, izay vavahako sy vavanao io. Tsy miditra tsetro amin'ny fiainanao izy raha tsy mahazo autorisation, ary tsy manery anao izy fa anao ny safidy. Afaka niteny Simona hoe za reraka, za andeha hody, sy ny alina tsy nahazo teo. Koa indray tenenao hoe alatsao,
za reraka trondro tsy nisy ohatr'izay fa tsisy trony fa naninona izy nakatoa izy dia nahita inona nahita fahagagahana mino aloha vao mangataka ry havana malala nahita fahagagahana dia izao indray rehefa nahita fahagagahana indray izy inona indray no namaiky anazy ny anaraka an'i Jesosy tsy hoe fahagagahana miampy fahagagahana fa nafony ohatrany tsy nisy ny zavatra rehetra lasa izy nanaraka an'i Jesosy satria fantany fa raha izay iny trondro iny ary an'i Jesosy nampisy an'iny nefa tsisy iny teo mety mbola mana zavatra lehibe noho izay izy dia afoko aloha ilay kely fa andeha hanaraka azy dia hitako ilay lehibe indrindra dia izay mila napahako sy napahanao hevitra fa amin'ny fotoana napahako sy napahanao hevitra aneketsika indray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka amin'ny fiainantsika dia ahita mirakla tsika rehefa mahita mirakla tsika dia tsy ny mirakla nefa no himatimatisantsika fa ilay fitiavana an'i Jesosy ilay fanarahana an'i Jesosy inona mibaiko an'i Jesosy fa ny ondroko ambeny ny ondroko hiantrao ny ondroko mandehana tovy tonga mpianatra ho firenendrehetra izany ny baiko an'i Jesosy izany ny afatry Jesosy dia mila arahako sy arahanao izany satria Jesosy ho modelintsika izay no maha-kristianina antsika satria Kristy ny velona ao anatintsika resaka hazan-drano nefa lasa mpanarato-olona tsy mpanarato-trondro intsony fa lasa mpanarato-olona dia jereo fa tsy mifanalavitra amin'ny profession-nao na ny asa ataonao ny asa fitoriana filazantsara mifanakaiky aminao ianao zao fantatry ny tompo fotoana mampalalaka anao dia fantatry ny tompo ny asanao dia amin'ny alalan'izay no hanomezan'Andriamanitra asa mpanompoana ao anao mba hahatonga anao hahatanteraka ny asa mpivelomanao amin'ny asa mpanompoanao ny Petera zao mpanarato hazan-drano ny asany dia natao mpanarato-olona izy dia hitantsika tsara fa navita betsaka teo amin'ny asa fitoriana filazantsara eritrereto mpianatra Jesosy 12 ny influence antsika taranaka faramandimbatra dia amin'ny 2023 nefa tany amin'ny taona tsy fantatra mbola tsisy tany nisy an'izany mpianatra Jesosy 12 zany fa 2023 tsika zao malaza hatrateantsika hiainantsika ary arahantsika ny diandreo apôstôly ireo hitanao amin'izany ny fanapakevitra fotsiny dravana no andrasan'i Jesosy fa rehefa manapakevitra ianao handray an'i Jesosy dia hitanao fa hiova amin'ny fiainanao handray fahagagahana ianao nefa tsy mifahagagahana dia ho ataonao lahara-pameana koa fa ilay fitiavanao an'i Jesosy mihitsy dia ilay hoe za Jesosy anaraka anao anaiza jereo fa raha ny tsy fananany Simona volana ny tsy fananany asa tamin'izany fotoana izany nahita ny fahagagahana nataon'i Jesosy iny izy nataony business iny tena nitady an'i Jesosy fotsiny izy mba hanao fahagagahana rehefa tsy mahazo trondro na hoe mety namidiny iny dia vola be tena hoe gamba tao anatin'ny fivolana izy mety tsy niasa tsony aloha tsy nanarato tsony aloha nefa ahoana izy napetrany teo amin'ny sisiny izany dia naratsy izy nanaraka an'i Jesosy dia ohatr'izay koa tsika na inona fahasoavana omen'Andriamanitra antsika dia tsy ireny akory ny ndeha ataontsika hoe ampy izahay fa ndeha ataontsika amin'ny sisiny ireny dia manaraka an'i Jesosy foana tsika satria mbola tsy tonga any amin'ny tandrona ratsy any paradisy tsika tsy tonga any amin'ny arivy fa raha mbola ety amin'ity tany fandalovan'ity zasy ianao dia mbola miazakazaka foana aloha fa rehefa tonga any paradisy zasy ianao vao tonga any amin'ny arivy any amin'ny tandrona tiana tsatsarana fa ao anatin'izany nefa dia tiany Jesosy zasy ianao anarato olona mba hiverinao ambana indrindra ireny olona hoe verin-dalana ireny fa atao amin'i Jesosy dia niala dia misy koa ireo olona mbola tena tsy manala an'i Jesosy dia tiany Jesosy mihitsy zasy ianao hiasa hanarato olona anjaran'ny Simona teto no nanala-dian'i Jesosy nanarina ny zavatra rehetrarehetra dia androany koa entaniko manokana ianao raha ohatra ka mbola tsy nanarina ny zavatra rehetra tsy mbola nandray an'i Jesosy dia fotoana izao hanapahanao ny hevitrao manatona an'i Jesosy raisy Jesosy Jesosy dia mandondona ambarafaranao foana amin'ny alalan'ny toriteny amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fampaherezana amin'ny alalan'ny publication amin'ny alalan'ny hira sy tianao mihitsy mandondona ambarafarafonao amin'ny endriny maro samihafa Jesosy fa anjaranao ny eny ary Jesosy mandrosoa atao-poko anao ataovy ary izay tianao ekeko izay sitrakao anjarako sy anjaranao sisa fa ny anjaran'i Jesosy
dia miandry anao ampandroso azy, dia hiasa amin'ny fomba mahagaga izy ary tena hanao mirakla tsy takatsy ny sainao. Dia hijorovavolombelona ianao fa velona sy manjaka ary tsara ny Andriamanitra dia aza mangataka androtsony ary tapaho an'io ny hevitrao. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa ny fampahirizana ho amiko sy aminao dia mbola iray vavakantsika ny Tompo malalo. Androany izay dia faly indray satria nampatsiavinao indray hoe mila manapa-kevitra izay dia manaradia anao satria tsy misy anarana azahoana famonjena ety ambany masoandro fa tsy ny anaranao Jesosy Kristy ary tsy misy fiainana tsara ohatry ny miaina miaraka aminao. Tompo malalo mbola betsaka ireo namanay ihany mbola miandry ny antso avy aminao. Dia ianao tena hoe kasika ny fony taky ny kasihanao ny fony Simona teto ary nahatonga azy tamin'ny farany mihitsy ary nibebaka hoe miala amiko fa mpanao meloka, kanefa ianao dia niteny tamin'ny feo malefaka hoe aza matahotra. Manomboka androany ianao dia ho ataoko mpanarahantolona. Dia hany koa raha misy olona any ambadimbady any Jesosy dia nanao ka hiteny azy ireo amin'ny fo, amin'ny fiteny mangina hoe aza matahotra. Fa ho ataoko mpanomboka ianao manomboka androany, ho ataoko sakaizako ianao manomboka androany, hiasa hiaraka amiko ianao manomboka androany, mpiray lova amiko ianao manomboka androany. Izany tokoa Jesosy no etaetanay tena hoe ho ataonao amin'ireny zoky zandry hafana, mpiray vodirindrina, mpiray tanindrazana aminay ireny, mba hanana ny fiainana tsara miaraka aminao sy mba handraisana anao Tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainany. Dia amin'ny anaranao ilay mahavonjy Jesosy ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra velona no hanasoa ny havako izany vavaka izany. Sotry Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Dia izay indray fampahirizana azotsika ny fampizarana an'io dia miraro ny sosony tsara indrindra ho anao dia tahin'ny Tompo hatrany mahereza tia anao Jesosy. Halleluja. Amen.